Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Filazantsara araka ny Jaona 4:9 ny andininy voalohany hatramin'ny 7:10 no mofinaina voalahatra ho antsika indray amin'ity andro anio ity. Hivavaka isika ry havako. Raha eo feno fifaliana ny fonay no ny famangina ao anay tsiraray avy ka navelonay natrapa-monjena anay. Faly sy ravo zay satria Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona ianao, tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary toa hitanay isan'andro ombenombeny ny voninahitra ao. Eny amin'izao ora itenenanay izao aza sy andrenesanay ny teninao dia mbola mamangy anay amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny teninao ianao. Aneo ny sitraponao masina aminay. Koa raha mety ianao fanahy masinao dia avao izay ty anatinay, ny teninao andehananay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Jaona 4:9 hatramin'ny andininy 7:10 vakinary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'ny Galilea, dia ny ranomasin'ny Tiberiasy zany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany, fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo: aiza no hividianantsika mofo ho an'ny reto? Izany no nataony mba hizahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe: na dia mofo vidiana denari 200 aza, tsy ampy azy rehetra ananany kely avy. Ny mpianana anankiray dia Andrea rahalan'i Simona Petera nilaza taminy hoe: misy zazalahy aty manana mofo vary ordia 5 sy hazan-drano madinika 2, fa ho ampinona moa zany amin'izao olona betsaka izao? Fa ho Jesosy: asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy, ary ny hazan-drano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia ho Jesosy tamin'ny mpianany: angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nafeno harona 12 ny sombitsombon'ny mofo vary ordia 5 izay ambiny tsy lany ny nihinany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako malala ao amin'ny Tompo, anisan'ny tantara iray izay hain'ny olona rehetra, hain'ny fiangonana rehetra, ity nampihinanan'i Jesosy ny lehilahy tsy omby 5,000 tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 ity. Maro no lesona izay azontsika raisina avy amin'izany tantara izany, kanefa amin'izao fandiniantsika ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny fizahany toetra izao, dia andeha ho tarafintsika izay
Fizaham-toetra hitantsika eto amin'ity mofonaina antsika ity. Voalohany, ny fizaham-toetra ny fanompoana. Ny fizaham-toetra ny fanompoana na ny fizaham-toetra ny fandraisana andraikitra no hitantsika voalohany. Raha mamaky tsara tsika ny voalohany hatramin'ny 1 dia hitantsika eo ilay nanasokajiny Jesosy mazava tsara ny andraikitra izay ataon'i Jesosy sy ny andraikitra izay ataon'ny mpianany. Ny filazany tsara efatra dia samy tantara ity tantara ity amin'ny fomba fitantarany avy. Na dia tantara iray ary dia samy nanana ny namoahany azy izy ireo ka asongadin'ny filazany tsara sinoptika fa nandeha niazakazaka nitady fampianarana sy namahana ireo hetaheta mila vonjy no nanarahany an Jesosy tany anefitra tany an-tendrombohitra tany. Mazava arak'izany fa ny andraikitry Jesosy dia ny mampianatra, ny manome hetaheta an'ireo mila vonjy. Teo nisy narary izay nosotranina tamin'izany. Araka izany dia ambaran'i Jesosy fa izay no andraikiny. Fa raha resaka sakafo kosa, satria hariva ny andro mila sakafo reto vahoaka ireto, dia ambaran'i Jesosy fa andraikitra ny mpianany izany. Ary izany nanontaniany any Filipo manao hoe aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo? Dia hono voalaza eto hoe izany no nataony mba hizaham-toetra azy. Nizahana toetra tamin'ny andraikitry Filipo i Filipo, nozahana toetra tamin'ny andraikitry ny mpianatra ary te hilaza i Jesosy fa anjaran'izy ireo no mikarakara ny reto vahoaka ireto ara-nofo. Ary rehefa mamaky isika any amin'ny filazany tsara sinoptika ohatra any amin'ny Luka 7 dia ambaran'i Jesosy mahitsy ny filaza azy manao hoe omenareo hanina izy. Izany hoe tsy afaka miala andraikitra eo anatrehan'ireto vahoaka ireto mpianatra ireto fa manana didy ho amin'izany. Tsy ny ampiasa an Jesosy samy irery no tanjony, tsy ny ampiasa an'Andriamanitra samy irery no ilaina, fa hain'Andriamanitra izany. Fatakiana kosa ny andraikitra izay tandrify ho an'ny mpianatra amin'ny maha-apôstôly azy. Dia hitantsika tsara eto ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpianatra. Fa tsy dia inona loatra akory ilay mofo 5 sy hazan-drano 2 izay navoaka avy any, fa tena zava-dehibe amin'i Jesosy kosa ny fahitany an'ireo hoe indro misy zazalahy ty manana mofo vary ordi 5 sy hazan-drano 2. Fantatra fa tsy havita inona izany eo anatrehan'ireo vahoaka betsaka, saingy ny finiavana handray andraikitra hitady hamoaka izay misy, izany no ny ilaina. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsarovy ary fa zahana toetra amin'ny fanompoana ny mino, zahana toetra amin'ny andraikitra izay tandrify ny tsiraray avy, tsy ny hampiasa an'Andriamanitra trano no mahamaika, tsy ny hilaza hoe io ve tsy ho vitan'Andriamanitra ve tsy hanao an'izany, za ve haino Andriamanitra na havita be no Andriamanitra. Fa ny hahafahantsika koa manatanteraka ny andraikitra sy ny adidy tandrify antsika tsiraray avy, tsy ny hifidifidy fanompoana arak'izay mety amintsika ihany no tanjona ka hieritreretantsika fa ohatrany mafy loatra izany, toa ohatrany tsy ho vitako izany. Fa zahana toetra amin'ny andraikitra sy amin'ny fanompoantsika isika. Tsarovy ry havako malala, ny fahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra dia ny fiara-miasa antsika, ny fanekentsika hiara-iasa amin'Andriamanitra. Tsy hanehoana akory fa tsy vitan'Andriamanitra ny asany,
fa anehoana kosa fa mpiara-miasa mahatoky amin'Andriamanitra isika. Zahana toetra amin'ny fanompoana ny mino. Ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity nofinainy ity ihany dia ny hoe zahana toetra amin'ny fitantanana ny mino. Zahana toetra amin'ny fitantanana ny mino. Raha vao mijery eto isika indrindra manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 17 dia manomboka amin'ny fanangonana totanisa, fanangonana ny eo-pelantanana, ny fitantanana marina, faritana ny zavatra hozaraina, faritana ny olona izarana azy. Ary eto dia ambara fa ananana avokoa ireo données rehetra ilaina amin'ny fitantanana. Indro misy lehilahy tokony ho 5,000 no isany, andaniny izay etsakilany, fantatra fa mofo 5, mofo vary cordia 5 sy hazandrano 2 no hozaraina amin'izy ireo. Amin'ny lalànan'ny fitantanana dia tsy maintsy mamantatra ireo singa ilaina rehetra ahafahana mitantana isika. Fa anankiray izay mampahomby fitantanana ihany koa ny fanarahana ny fandaminana. Arak'izay hitantsika eto dia nasaina nipetraka ny olona, mipetraka teo amin'ny ahitra na ny pelouse zany. Ary ny filazantsara sinoptika dia manambara fa nipetraka ao atokotokony 500 sy 100 ireo vahoaka ireo. Ary tamin'izany dia ao anatin'ny lalànan'ny fitantanana ny an'Andriamanitra dia zava-dehibe ny ambarany andininy 120. Ary nandray ny mofo Jesoa, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana, ary ny hazandrano koa araka izay nilainy. Samy tantana daholo na izao tontolo izao na ny fiangonana. Misy ny fitantanana izao tontolo izao, misy ny fitantanana ny an'Andriamanitra. Ny fitantanana an'Andriamanitra dia mametraka ny fitantanana eo amin'Andriamanitra. Zany mahatonga an'ilay hoe Jesoa nisaotra mba ho Andriamanitra no tompon'ny fitantanana, mba ho Andriamanitra no tompony no hitantana marina. Hitantsika eto arak'izany fa miainga amin'izay zava-misy teo am-pelantanana no nahafahana ny tantana, ka nametraka izany teo am-pelantanan'Andriamanitra. Vokany hitantsika fa na dia niahiaza i Andre teny am-boalohany manao hoe ho ampinona moa zany amin'izao olona betsaka izao, dia hitantsika eo amin'ny 12 fa voko ny olona. Ary indro aza mbola misy ambiny 12 arona izay tsy lany tamin'izany. Fa ao anatin'ny lalàna fitantanana ihany koa, tsy nijery ny ao alohan'ny fandaniana ihany, fa hijery koa ny ao aoriana, ka hanangona ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Ny mitantana ny an'Andriamanitra ry havako malala dia mitantana miainga amin'ny eo am-pelantanana, matoky ny fitantanan'Andriamanitra, manana ny antotanisa rehetra, ary mifehy izany hatramin'ny izay ho ambiny aza. Tsarovy ary havako malala, tsy ny fanahintsika no ahafahantsika mitantana ny an'Andriamanitra, tsy ny fahalalantsika no ahafahantsika mitantana ny an'Andriamanitra, tsy ny lojikantsika no ahafahantsika mitantana ny an'Andriamanitra, fa zao no izy: arao ny lalàna ny fitantanana, dia apetraho amin'Andriamanitra ny asa, dia izy no hitantana izany araka ny sitrapony. Hitantsika ny vokany eto, fahombiazana tsy misy toy izany
ny vokatry ny fitantanan'Andriamanitra ny harena eo teo aminy. Ho antsika fiangonana ihany koa ry havako malala, lesona lehibe ho antsika izao, satria toetra amin'ny fitantanana ny mino ka tsy hirobaroba denimbo alohany, tsy hanana fanahiana ombenombeno, fa hametraka izany kosa eo am-pelatanan'Andriamanitra, ary izy Andriamanitra no hiahy araka ny sitrapony. Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra, zahan-toetra amin'ny fanompony izy, fa zahan-toetra ihany koa amin'ny fitantanana ny harena. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay fa nomenao ny teninao azahoanay mahatoky, fa natoinona fahaiza mitantanay, natoinona fanompona tianay atao, dia ao aminao Andriamanitra ihany no mahatafavoaka anay, ao aminao ihany no azahoanay fahombiazana, koa dia mametraka ny fanomponay feno eo ambany fahasoavanao zahay. Fa mahatsiaro manokana Tompo amin'izao andro an'izao ireo izay malahelo, tsy manan-koanina, ireo izay tsy manan-kialofana, ireo izay tsy misy mpiahy, ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, tahaka izay efa niantranao, ireo izay manana etaeta mila vonjy hatr'izay, no hiantanay ho azy ireny ka hanomezanao ny hanina sahaza ho azy isan'andro. Dia mahatoky ny fombanao izay ry Andriamanitra, rainay masina sy tsara indrindra, ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony finoanay. Amen.